tany vaovao. Ary nahita ny lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Rehefa voadio tamin'ny afo ny tany dia mikarakara ny fanavaozana azy indray Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'ny herin'ny teniny dia iverina tamin'ny hatsarantany am-boalohany indray ny tandriavana. Miteny izy dia iny voarakotra zava-maniry toy ny karipetra tsara tarehy ny planeta riavana. Baiko avy aminy dia feno zava-manan'aina indray ny tany sy ny rano. Tsy voatanisa ireo zava-boary isan-karazany izay miezaka mamantatra sy mizam-pilaminana ilay Jerosalema vaovao. Mamelombelona ny rivotra tsara sy madio, lasa toy ireny sehatra fampisehoana mamipiratra ireny ny tandriavana. Ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 2:2-4. Tanteraka ny fandriam-pahalemana ito ambonin'ny tany. Jerosalema vaovao no renivohitra ary samy faly ao ambany fanapahalay Andriamanitra fitiavana ny voary rehetra riavana. Ireo izay voavonjy tamin'ny fahalevonana mandrakizay dia manana fifandraisana manokana ampahary azy, izay tsy tsapan'ireo mponiny tany lanitra hafa. Na dia naringana tsisy intsony aza ny fahotana sy ny mpanota, dia mbola misy tavela ny marik'ilay fikomena lehibe riavana. Fa naninona ny tananao? Ilay olatra eo amin'ny tanana sy ny tongotra ary ny lany voan'i Jesosy ny resana. Raha mifandimbe ny andro feno fahasambarana ao amin'ilay fiainana mandrakizay, ireo fahatsiarovana mangidy sy mampahory kosa dia levina ao anatin'ny fahatsarana sy ny voninahitry ny lanitra, satria tsy voageja ny androm-piainana voafetra intsony ny zanak'Andriamanitra izay hovelona mandrakizay dia malalaka zao ny fanatrarana fikasana ambony indrindra riavana, mamelombelona sy mampahery ny saina ny tsy fisian'ny fetra ny fahalalana riavana. Tsy voafetra ao amin'ny tany intsony rehefa avitra, fa afaka mandeha mizaha ireo zava-mahatalanjo ny olivera ray manontolo. Filaminana tanteraka sy firindrana no an-danitra, ary ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa no mameno ny foniny tsirairay. Izany fanjakana izany no ampanantenan'ny Baiboly ho fonenana mandrakizay. Nanolotra ny tena nosorona teo amin'ny azy fijaliana Jesosy, mba hahazahoana famelombelomana sy fandresena ny fahotana. Ny zavatra tena tiany Jesosy indrindra dia niara-iaina aminao amin'io tany io. Nefa na dia maniry mafy ny hamonjy anao azy izy, dia tsy afaka hanery anao kosa handray ilay fanomezana maimaim-poana riavana. Tsy maintsy misafidy ny handray izany ianao. Tsy mba herinao ve ny hanantona azy androany, mangata dia hiditra ao am-poninao izy anio.